fa misy koa ny herinandro vaovao ao anatina fotoana matoa mihin'Andriamanitra ianao fa fahana tafiditra ao anatina andro anankiray mbola tsy hitany masonao dia misy zavatra voatahiry eo amin'ilay andro koa no manin'Andriamanitra ho anao tsy voatery ho tafiditra ao anatin'ny kajinao noho izany tsy no le hoe andro loatra no mahatonga antsika mifaly fa no famindram-pony izay nitahiry antsika na nome antsika tombon'andro no mahatonga antsika mifaly satria ny baiboly dia milaza tsy hoe raha mbola misy andro dia misy antenaina fa ny fiankinana ao aminy raha mbola misy fofinaina ka velonaina ianao dia mbola misy antenaina ny fanantenana tsy amin'ny tombon'andro fa ny fanantenana tsy amin'ny andro vaovao fa ny fanantenana amin'ny ainao mbola velona ajoron'Andriamanitra noho izany misaoran'Andriamanitra raha mbola omeny le aina satria matoa mbola misy fiainana mbola azo antenaina ianao zany asandatany amin'ny lanitra ny taninao dia misaoran'Andriamanitra misaora azy satria mbola manantenanao izy matoa nomeny tombon'andro ianao ary mbola azo antenaina ny aminao matoa mbola tafiditra amin'izao herinandro zao ndray tsika raiko amin'ny anaran'i Jesosy ninona zavatra mitranga mandritry ny andro tsy sakany renina tonga anay tsy hifaly hifantoka hifankahita amin'ny fahatsaranao misaotra ho amin'ny androany maraina manokana nanomezanao anay ty tombon'andro ty indray ahafahanay mahita anao mifankahita aminao mandre ny teninao indray manambarany sitraponao aminay androany Andriamanitra dia ao koa ho teny fiainana hitondra aina ho an'izay mahazo azy zany ary fahasalamana ho an'ny nofo rehetra sotry ny amin'ny teny rehetra izay efa nomenao tamin'ny alalan'ny mpanomponao tsiray avy izay najoronao tetỳ anoloana tetỳ Andriamanitra fa mbola misaotra ihany koa ny amin'ny teny izay mbola ampitondrainao amin'izao manaraka izao mitenena dia sokafo ny fonay fanamasina ataovy masaka ny ao anatinay andre zavatra avy aminao ho anay manokana androany amin'ny anaran'i Jesosy amen halleloia miarabantsika indray androany dia faly mifankahita amintsika mazao toerana dia todio amin'ny eo akaikinao dia arabao tena mpitiavana be mihitsy izy hoe faly indray eo mahitanao androany faly mifankahita amin'ny fahatsaran'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao indray hoe amen ndao ntsika izara manokana mikasika momba ny hoe ny teboka anankidimy no zaraiko androany mikasika momba ny fiainana mihitsiny tamin'Andriamanitra namorona ny olona misy zavatra azo andresitsika lesona anatina sekoly-paman'olana hoe aiza ary le olana isaky misy moko sekoly-paman'olana sekoly fanasitranana dia matetika ohatra hoe zavatra ivelany foana ny tsaboana fa misy zavatra ao anaty tian'Andriamanitra amboariny amin'ny fiainantsika mba fa tsika hiaina le tena vrai fanasitranana na le tena fanasitranana marina avy amin'Andriamanitra dao hoe tsika hijery kely ny filaza amin'ny baiboly momba an'izay zavatra izay alleloia tsara Jesosy no jerentsika kely izay teny izay amin'ny bokin'ny Genesis toko faharoa Genesis toko faharoa ny andininy faraiky amin'ny roapolo ka hatramin'ny andininy fahatelo amin'ny roapolo amin'ny anaran'i Jesosy ary Jehovah Andriamanitra nasondritory an-dralehilahy ka dia natory izy dia naka ny taola-tehizany anankiray izy ka nanakombona nofo hosolona ary ny taola-tehizana izay nalain'i Jehovah Andriamanitra tamin-dralehilahy dia natao ny vehivavy ary ny taola-tehizana andininy faharoa amby roapolo izay nalain'i Jehovah Andriamanitra tamin-dralehilahy dia natao ny vehivavy ka nentiny tany amin'ny rahalehilahy eto izany ny vehivavy tsy hoe nofo fa taola-tehizana no namaritana azy ho vehivavy ary raha lehilahy ankehitriny dia taolana avy amin'ny taolako sy nofo avy amin'ny nofoko ity dia natao hoe vehivavy satria lehilahy no nanalana azy amen dia jerenareo ny zavatra nitranga point anankiray voalohany ny point anankiray voalohany tsy ateboka tena ngeza be dia zao hoe rehefa nasondritory andra-lehilahy Andriamanitra dia naka taola-tehizana aloha vao naka nofo ao naka taola-tehizana izy vao naka nofo dia rehefa mifondray i Adama tahorin'le opération nakanan'le taolana sy le nofo vity Eva dia nitovy ny zavatra nolazainy Eva sy ny zavatra nataon'Andriamanitra nitovy ny zavatra nolazainy Adama sy ny zavatra nataon'Andriamanitra ary raha lehilahy ankehitriny taolana avy amin'ny taolako nitovy tamin'le nolazain'Andriamanitra tamin'le zavatra nataon'Andriamanitra hoe taolana roa nolalainy ny fisokafa masony Adama taoriny famoronana ny Eva
iny tsara Andriamanitra nakatolana aloha vao nakanofo dia rehefa mifoy Adama efa vita Eva dia ohatrany teo i Adama na tsy teo azy nilaza momba ny Eva hoe taolana ohatran'ny lelalen'Andriamanitra voalohany sy nofo ohatran'ny lelalen'Andriamanitra faharoa ny fisokafa amin'ny masony rehefa nijery any Eva izy. Iny ny zavatra tian'Andriamanitra ho tenenina. Point anankiray voalohany, mila mitovy ny zavatra hitanao mifandraika amin'ny zavatra nataon'Andriamanitra. Ny fitoviany zavatra natao n'Andriamanitra amin'ny fahitanao. Fahombiazana eo amin'ny fiainana, tsy zavatra ivelany zavatra nataon'Andriamanitra ny fisokafa amin'ny masonao. Fa ny fisokafa amin'ny masontsika amin'ny zavatra hafa ankoatra izay nataon'Andriamanitra dia mana-pirofo fa tsy mifantoka tamin'Andriamanitra tsika. Ndao ny atsika isaina zavatra anankiray. Tsika dia mivolavolain'Andriamanitra hitovy endrika aminy, hitovy endrika amin'Andriamanitra. Raha vao ny fiainanao tsy manome an'izay tontolo mpamoronana na harian'Andriamanitra anao hitovy endrika amin'izay, dia izay ny pirofom-panehoana fa tsy mahomby ianao miaraka aminy. Aza misisika hanana fiainana tsy mahomby amin'izay verinao fa mampety ianao, fa mandana miverina mampifanandrify ny fiainanao amin'izay namorona n'Andriamanitra anao. Ao tsika faharoa ny zavatra hitako tato anaty Baiboly dia izao. Ny Genesis toko voalohany ny 9:20 ka hatramin'ny 9:20. Ny Genesis toko voalohany 9:20 ka hatramin'ny 9:20. Ary Andriamanitra nanao hoe andesika amorona olona tahaka ny endritsika araka ny tariantsika ary aoka izy anjaka amin'ny hazan-drano eo amin'ny ranomasina sy ny voromanidina sy ny biby fiompy sy ny tany rehetra ary ny biby rehetra izay mandady na mikisaka amin'ny tany. Ary Andriamanitra nahary ny olona tahaka ny endriny tahaka ny endrik'Andriamanitra namoronan'Andriamanitra azy lahy sy vavy no namoronany azy. Ary Andriamanitra nitsodrano azy amin'izay hoe maroa fara sy mihabetsaha ary mameno ny tany ka mampanompo azy ary manjaka amin'ny hazan-drano eo amin'ny ranomasina sy ny voromanidina ary ny biby rehetra izay mihetsika ambonin'ny tany. Ao ve tsika? Andriamanitra zany rehefa namorona ny olona dia izao nataon'Andriamanitra lahy sy vavy izy. Satria Andriamanitra miteny ndao tsika morona ny olona tahaka ny endritsika. Dia izy Andriamanitra hoe lahy sy vavy no namorona ny azy. Zany hoe tsy feno zany ny fepetra mahendrika Andriamanitra ny Adama rery raha tsy nisy Eva. Ilay endrik'Andriamanitra zany mameno an'ilay fahafenony hita maso dia tsy hoe ny lahy rery fa ny fisiany vavy koa. Io teny io dia manambara an'izany. Dia ahoana fipetraka ilay izy? Raha Adama rery tsy afaka niteraka. Adama rery tsy afaka niteraka. Zany hoe misy tsodrano tsy tanteraka raha tsy teo ny vehivavy. Hitanao ilay fahafenon'ilay endrika, ilay endriky ny fanapahana, ilay endrika fanjakana, ilay endrika mampanompo ny zavatra rehetra. Dia tsy nomen'Andriamanitra aloha ilay tsodrano raha tsy teo ny vehivavy. Zany hoe tsy feno ny fepetra-pahafenon'ilay programa raha tsy tanteraka ny fisiany vavy teo amin'ny fiainan'ny lahy. Noho izany no fanomezana tsara indrindra nomen'Andriamanitra ny lahy tsy edena fa ny vavy. Zay no nahatonga ny fisiany fahabangan'ny vehivavy tsy fahatsarana teo ary edena. Sekoly mpamana olana, mila miverintsika amin'ny vision an'Andriamanitra na lahy ianao na vavy tonga eto. Ny antony dia tsotra. Mahatonga an'ilay olana tsy miva ny fifantohanao any amin'ny zavatra hafa koatra izay zavatra tsara no manin'Andriamanitra ho anao mihoatra noho izay zavatra tadiavinao. Matetika ny problema ao tokantrano tsy fisiany edena. Hita maso, tsy ampy vola, tsy ampy an'izao zavatra rehetrarehetra izao dia mikorotana ilay trano. Satria nahoana tsy nankininao tany amin'ny fifantohana amin'ilay fahatsarana nomen'Andriamanitra anao ny fifantohanao fa tany amin'ilay fahatsarana ny eritreretin'ny sainao fa mampety ny fiainanao. Dia tsy tafatoetra ilay toe-panahy satria tsy tao amin'ilay programa ilan'Andriamanitra azy nametrahanao ny fifantohanao ao amin'io tokantrano misy ianao io. Efa teo ny edena iray manontolo teo amin'ny biby rehetra, teo ny zava-maitso, teo ny zavatra rehetra. Fa Eva tsy teo e. Dia hitan'Andriamanitra nefa ny zavatra rehetra fa tsara.
ary tamin'ny andro tamin'ny farany Andriamanitra vao tapa-kevitra morona dama dia efa afa-po Andriamanitra vao vita adama fa zao ny zavatra nahavariana vita ny zavatra rehetra toy sy Andriamanitra tsy tsara raha irera lehilahy zany hoe misy fahatsarana ambony reo fahatsarana rehetrarehetra ireo natao andraha lehilahy izay anapaka ny zavatra rehetra ny fisiny eva teo amin'ny fiainany ny vadinao ny fanomezana tsara indrindra nomen'Andriamanitra anao mihoatra noho izay edena tadiavinao eto an-tany ka ny fahitanao ny olona ny fahitanao ny vadinao hoe ratsy olona tsy mety mihitsy izy na tsy mahafinaritra izy zay fomba ilazanao anazy dia mifanohitra amin'ny sitrapon'Andriamanitra dia zay mampiraikitra ny ohatra ny roulement tsy ampimenaka sady tsy mandeha lavitra tsy ata manenoneno nandray rehefa simba ny roulement na fiara dia manimba sofina izy ka mahatonga andreny na izy tsy ampimenaka na izy efa mila soloina ka mila manolo vision ianao mampifandraika ny fomba fijerinao tamin'izay zavatra nataon'Andriamanitra eto tsika tsy hoe ampianatra lesona lavabe hoe manahoana fa ampifandraika fotsiny amin'ny fomba tsotra ny fiainanao amin'izay fomba namorona an'Andriamanitra anao hitanao misy lesona eo amin'ny fiainana natao hiverenana verina foana nametraka fanontaniana tsika nisy nametraka fanontaniana paster Rodolphe ianao laza tamin'ny sabotsy misaotra an'Andriamanitra fa tena mila miverina kely indray ao anatin'ny hafanampo hoe fa tsy nandrahana an' Jesosy ny ampahiratra ny jamba sy ny havana sitrana sy ny anina fa nandrahana azy natongavana ho faty dia ny antso anareo amin'ny lioka toko efatra ny fahavalambin'ny nefa pastera amin'ny baiboly dia milaza fa naniraka izy ampahiratra ny jamba le fomba nilazako azy tsy mifandraika tsara tamin'le zavatra tiany baiboly ho tenenina eny hoe ao anatin'ny iraka nandrahana an' Jesosy ny anasitrana ny anafaka ny anangana ny ampahiratra ny jamba marina le teny amin'ny bokyny lioka toko efatra ny fahavalambin'ny fa tsy antony nahatongavana zany ny antony le fototra manaprofo le nandrahana ohatrany hoe mahavita mikasika fiainana Andriamanitra manova ny zavatra tsy mety ho tonga mety hifanaraka amin'le namoronany azy ohatrany hoe ny antom-pisiny maso natao ahita dia ampahiratira le maso ny sofina natao andre reny zany le profo-panehoana ety ivelona ny olombelona eto ambony tany mila mandalo mipasazy koa alalana hoe eo Andriamanitra amin'ireny karazana kasika sy fijona vavolombelona zay asehoan'Andriamanitra tsika reny fa ny tena antony sady fototra natongavan' Jesosy teto tany ny ho faty eo amin'ny toerantsika satria raha tsy tanteraka ny famonjenantsika dia tsisy antony ilana ny fanasitranana antsika eno tsara ane atao inona raha ohatra ka hoe fa nivozam-panasitranana fotsiny no anompontsika an'Andriamanitra nefa tsy asoan'Andriamanitra kory ny tombonandro meny atsika ndana mijery andreny le gangosa-pamonin'olona reny fa tsisy olona mivavaka ny mba ela velona andreny satria be dia be nyripaka raha mbola eo izy fotrany soulagement maro ny fahafatesany satria ilamina ny tanàna marina zany satsy marina dia ohatr'izay mihitsiny ninona zany tombony ilainao eo ivelany tsy neloava amin'ny fiovam-po na ianao ihany ara dia laza hoe marina zany pastera mila manana toe-pomendrikitsika ao anaty mba hahafahan'Andriamanitra mandroso manatanteraka programa tsara lavitra miaraka amintsika eo amin'ny fiainana dia jereo le zavatra hiverenako kely teo voalohany rehefa mifoy Adama dia ohatrany nanatrika an'Andriamanitra izy nefa sondritory taolana avy amin'ny taolako sy nofo avy amin'ny nofoko midika fa zay nataon'Andriamanitra no hitany Adama rehefa tonga Eva ary tsy feno fepetra-pitoviana amin'Andriamanitra io raha tsy tonga Eva raha Adama rery tsy afaka tanteraka zany hoe atomombana an'le programa tian'Andriamanitra tao eto ambonin'ny tany satria Andriamanitra koa telo zay ray zanaka fanamasina tsy nety zany Adama raha rery fa tsy naintsy nisy Eva aloha izy amin'izay vao tanteraka le tsodrany mpanapahana fanjakana fanompoana fitombona fampanopona ny zavatra rehetra fa tsy maintsy vita aloha Eva ianao io zany tsy mety ny fitoeranao irery raha toka tsy nahazo
fanomezana ho amin'izany ohatra Paoly ianao. Ny tena mety amintsika zany raha ohatra ka hoe Adama ianao dia tsy fahaizanao tsy hoe avy amin'izay fahaizanao mampiasa ny sainao sy ny safidinao hijery sy safidy fa ny mombanao ray manontolo dia azonao atao ny manorona azy avy amin'ny alalan'ny faindrenao manokana fa mila ianao mamela n'Andriamanitra hiasa ny fiainanao manokana koa. Jereo tsara Adama fa i Adama rehefa andeha hifidy izay vady saza ho azy izy dia nandeha tao amin'ny biby. Dia rehefa nandeha tao amin'ny biby izy dia hoy izy Baiboly hoe nisafidy izy izay vady saza ho azy. Nampiasa ny masony izy, nampiasa ny saina izy hoe aiza ho aiza amireto ary le tokony ho ahy. Sady da ny mianarana izy zany no nijery izay vady saza ho azy tao amin'izany. Nomeny anarana gaga izy nijery fa tsy roroa daholo ny biby rehetrarehetra. Jereny ny girafa roa, jereny ny rhinocéros roa, jereny daholo fa zao izy rery zany nitsoroa fa ray. Dia ny zavatra nahavariana tsy tonga tao anatin'ny Adama ny faniriana hangataka amin'Andriamanitra. Averiko ny faniriana hangataka amin'Andriamanitra olona mitovy aminy. Satria ny safidin'Andriamanitra nitondra ny Adama dia nanome azy ny fahatsapana tsy fisiana fahabangana fa ny aina tao anatina fahafenona izy. Zavatra Jesosy androany tena ohatran'ny hoe tiako hoe ho fantatrao raha mbola ny safidin'Andriamanitra no nitondra ny Adama fa tsy naka safidy ho azy izy tao anaty fahotana tamin'ny hinanany azo fahalalana ny tsara sy ny ratsy dia mbola tsy nisokatra ny masony Adama na hatsapa fahabangana na dia nahita azy izy ny biby tao amin'sa tsororo hita ny tsororo le biby, ny elefanta roa, ny girafa roa, ny rajako roa, ny liona roa, ny leoparda roa, rehetrarehetra ireo tsororo daholo. Izy rery ny ray nefa izy tsy mba nahatsapa hoe bangy izy fa nijery fotsiny izy vady saza dia rehefa tsy hita n'le izy dia nangina izy. Tiavian'Andriamanitra tonga nandinika azy. Toy Andriamanitra hoe tsy tsara raha irery raha lehilahy fanaovako vady saza ho azy izy. Tsy niteny tamin'Andriamanitra izy rehefa niona tamin'Andriamanitra hoe tompo maninona ny roro daholo ny ato fa za rery ny ray. Zany hoe na mety nahita n'le remarika ary izy dia tsy nila an'izay fahafenona izay satria le fahatsapam-pahafenona sy fahafampo teo mpamoronana nanaovan'Andriamanitra azy ho tahaka ny endriny tao aminy fony izy mbola tsy nanota. Zany hoe io fahatsapana fahabangana tsy fahaiza mionona tsy fampiana lavy io zany dia fahatsapana vokatry ny fahabangany safidin'Andriamanitra mitondra anao ao anatinao. Zay no mahatonga ny Paoly milaza ny problema ny olona tsy ny zavatra manohatra azy mafy be eo amin'ny fiainany fa le fanovana fahatsapana ao anatiny rehefa mahafantatra izy sy mahalala ny fisian'ny fahafenon'Andriamanitra eo amin'ny fiainany. Dia hozy izy Paoly, za hozy izy angataka aminareo mba ho fenon'Andriamanitra nareo. Rehefa feno Andriamanitra ianao ka miverina amin'ilay safidin'Andriamanitra dia tsy mahatsapa an'izay karazana fangifiriana sy fahatsapana fahabangana izay tahaka ny Adama tao Edena. Eto zany problema tsy problema mpanoherina fa problema pahatsapana. Tokony ny olona zany rehefa feno Andriamanitra dia tokony hana-pahatsapana fahatoniana miatrikady. Satria mahalala ianao fa ilay Andriamanitra mifeno zavatra rehetra ny feno ao anatinao. Tsy miesaka ianao hitady hoe aiza ny vahaolana avy any ivelany. Tetana izy nitady vahaolana avy any ivelany ihany raha mijery ianao hoe aiza ary izay vady saza ho azy. Zany hoe mba ny saina ihany zany izy hoe ohatrany hoe manana tsororo daholo reto fa le fahatsapana mihitsy tao anatiny hoe bangy izy tsy nananany. Zay nahatonga azy tsy nangataka an'ilay izy tamin'Andriamanitra. Hitanareo amin'izay tao Edena zany fony mbola safidin'Andriamanitra no nitondra dia tsy nila mivavaka zany ny olona satria ny zavatra rehetra nilainy dia nataon'Andriamanitra tao aminy tao anatin'ilay olona daholo. Dia zao nidinian'Andriamanitra amin'izay Adama dia Andriamanitra no namoaka an'ilay hoe tsy tsara raha irery izy fanaovako vady zaza ho azy. Ry Adama ny tena problemanao indraindray dia tia midevoly ampiasaina ny fahatsapanao, ny fahatsapana hijery solution anao avy ety ivelany. Raha ianao mitady vahaolanao anao eny ivelany dia zao rehefa nijery Adama dia nahita girafa izy.
lava tenda be. Rehefa nisafidinao no mitondra anao dia ampahitan'Andriamanitra n'le karazana vehivavy zirafa reny ianao satria mety tsara pôzy be izy ty ivela amin'ny fahavavahana be mihitsiny ary tsisy azo iainana ao an-trano satria zirafa vokatry ny safidinao. Raha andeha indray ianao dia mety hifanena amin'ny rajako. Ny rajako mandeha etsy sy eroa. Vetivety izy dia ry ambony azo ery. Vetivety izy atsy ananonatsa. Ny safidinao zany mitondranao any amin'ny hifanena amin'ny rajako. Ary indraindray ny safidinao hitondranao any amin'ny elefanta. Tsy misy efa tsisy ny lehibe ao an-trano. Dia indray safidinao hamitaka anao amin'ny fomba fijery. Hifanenanao amin'ny alika. Vovoy isan'andro. Indraindray ny safidinao hitondranao any amin'ny leoparda sy ny leona. Feno fasiahana ao an-trano. Zany hoe ny safidy ety ivelany tsy le fahatsarana hita maso ahafahanao mampiasa ny masonao hisafidy zay tianao. Fa maninona? Mandehana re maneke hodinian'Andriamanitra. Rehefa mipetraka adama dia Andriamanitra nandinika azy. Tsy tsara raha irera lehilahy fizano namboatra vady sahaza ho azy. Taizany navoaka an'Andriamanitra le vady sahaza ho azy avy ao anatiny ihany. Zany hoe ny solution anao tsy fahaizanao mijery zay fahatsarana ny ivelany fa ny fahafahanao manaiky anatona an'Andriamanitra hodiniany ianao dia avy ao anatinao ihany na moan'Andriamanitra n'le vahaolana ho anao. Mety manontany ny Adama zay tonga eto androany hoe ahoana ary ny ahafahako miaina an'izany hoe hodinian'Andriamanitra zany. Midiro amin'ny tenin'Andriamanitra. Midiro amin'ny tenin'Andriamanitra dia miaina ao anatin'ny fanahy mivavaka. Za zao nitondra mibavaka ny vadiko. Tamin'ny fotoana mbola natovolahinao an'izay tovolahy rehetra tonga eto. Dia nisy fotoana niaraka tamin'ny ankizivavy talohan'ny vadiko. Dia ilay ankizivavy talohan'ny vadiko dia efa saika mihitsy ny hoe androso ny etsetra sy ny sisa efa teo am-panomanana ny zavatra rehetra. Dia mivavaka tamin'Andriamanitra ohatra misy karazana petsy tafapetraka izany tena tsy haiko mihitsy milamina daholo ny zavatra rehetra fa 0,005% ohatrany tsy tena tafapetraka ao anaty kle fiadanana. Dia mivavaka dia vita le teo zany dia tapa-kevitra fa ohatrany zavatra tsy nety izay ny seho le zavatra tsy nety io tsy hoe akory hoe ara-pifandraisana naisisy fa teo amin'ilay fomba hoe zareo tsy maintsy mamadika. Dia rehefa tsy maintsy mamadika zany zareo fa zay ny fomban-drazany dia rehefa tsy mamadika miaraka aminy dia tsy vadiny dia teo ny tsotsoromamba zany ny sarahana satria ny baiboly koa miteny hoe tsy mamadika. Tsy mety zany mandeha any amin'ny fatsiny rehetra ohatr'izany ny sitrapon'Andriamanitra tsy mety dia tsy lasa tanitsika. Dia vokatr'izay zany dia nijanona satria tsy nety mihitsiny. Dia nandeha amin'izay kay izay zany le 0,00 tany anatiko tany tsy nety hoe misy zavatra tsy ao zany tsy mbola mifanena tamin'ny anjara voatendry. Vao nahita mama zany dia hozy izy Andriamanitra hoe io ny vadinao. Dia hitanareo mahatsara an'ilay izy. Zay mahatsara ny fanahy mivavaka. Ny fanahy mivavaka ahatonga bitsika ao anatinao ahalala ny destin-nao. Zay le nandalova ny Adama. Tsy ny safidy ny jery zirafa na liona na leoparda avy amin'izay safidy hitany maso ny safidianany an'izay tiny fa mifanekeny hodinian'Andriamanitra. Hitanareo zany mahatsara antsika zanak'Andriamanitra manana kalitao am-piainam-bavaka mihoatra noho ny fahaizantsika mampiasa ny ao anatintsika anokatra ny masontsika an-tsafidy hijery zay lalana tiantsika hitondrana amin'ny fiainantsika. Ny hoavinao tsy azo atao kilalao, azakinina amin'ny fomba fijerinao fa mandehana manankina ny mombanao amin'ny fomba zay tian'Andriamanitra andiniana anao fa izy namoaka ny tsara avy ao anatinao ahatonga anao tsy jabaka any amin'ny lalana tsy tokony andehananao. Misy olona eto androany hitahanao Andriamanitra. Misy olona eto androany hitahanao Andriamanitra. Halleluja. Halleluja. Zavatra nahavariana dia zao. Vao mifoy Adama dia nahita ny Eva ho taolana. Genesis 2:2-7. Halleluja.
andiny faharoa am'roapolo izy ary nytaola tehezana zay nalainy Jehovahandriamanitra tamin'ny lehilahy dia nataony vehivavy ka nentiny tany aminy. Andriamanitra zany rehefa nitondra ny heva tsy nitondra ny heva ohatry ny hoe taolana sinofo fa nampijoro azy ho taolana nentiny teo amin'ny Adama. Fa maninona ny taolana maneho endrika anankiroa. Ny anankiray mampijoro, ny anankiray maneho fahatsarana. Azonao fipetraka ilay izy. Andramone tsisy taolana ny tavanao fa miketrona be ohatr'izao raha vao tsisy taolana. Satria le taolana ao amin'ny tavy io miazona ny firafitra le endrika eo mahatonga ny hoe tsara tarehinao. Fa raha vao ohatra ka miala ny taolana mitovy daholo tsika. Fa ny maneho ny endrika mahasamihafa tsika dia ny firafitry ny taolana miazotra ny nofontsika eo amin'ny tavy io. Dia amantarana hoe hitsy eto paster Jao a, hita eto paster Sandratra, paster Njiva, dia jereo fa olona telo tsy mitovy ry zareo. Ny fiavahanao zany. Dia hozy izy Andriamanitra. Ny mahaenao anao zany maneho ny endrika eo sy ny fahatsaranao, tsy le nofo ety ivelany, fa le taolana miazona ao anaty. Taolana ny miazona nyty ranjo ty afahantsika mijoro, fa raha tsisy taolana ny ranjo ao, bolefika be ohatr'izao fotsiny tsisy afaka mitsangantsika na ray ary. Dia zay no mahatonga an'Andriamanitra jereo foana. Fa amin'Andriamanitra sarobidy lavitra noho izay fahatsarana rehetra ety ivelany mitambatra. Ny asarobidy ny fijoroanao eo anatrehany. Zay no mahatonga ny Adama tsy maintsy matory aloha satria anamboatra Eva Andriamanitra. Ianao zany mila matory zay le hoe zahay dia omeny ihany ho an'ny malalany na dia matory azy izy. Le torimaso hoe akory hoe torimaso mpananao adalany ianao tsy zay. Fa le torimaso manampina ny masonao ianao tsy dia mijery loatra fahadisoany le vadinao na le manodidina anao fa mandohalika amam-bavaka mba hanana fanantenana ao am-ponao ny hanova n'Andriamanitra azy. Tsy nomenao fotoana tao anaty torimasom-bavaka Andriamanitra mba hikarakarany any Adama. Zay ny problème. Fa matetika mahita be loatra ianao, zay le nizaraiko teto, mahita be loatra ianao. Dia rehefa mahita be loatra ianao dia tsy kera lava ny ao an-trano. Ary ianao koa ohatr'izao foana. Ary ianao koa ohatr'izao foana. Dia taddio fa ny tsikera manova attitude. Raha vao tsikera foana ny ao an-trano dia anomboka anafin-javatra amin'izay le olona manodidina anao satria nahoana matahotra ny tsikeranao foana izy na mety ary ny zavatra ataony na tsy mety. Fa misy fotoana ianao mila matory. Le matory mody faniny ianao no hitanao hoe tsy mety. Fa any amin'ny vavaka ianao manitsy an'ilay izy amin'ny lohalika sikio. Halleluja. Lasa ohatry hoe polisy gendarme miara-monina zany nareo. Zay natonga n'Andriamanitra tsy nahavelany mihitsy ny Adama hisokatra masony rehefa hamolavola Eva izy sy namboatra Eva ho azy. Matetika zavatra tsara tian'Andriamanitra tao anao tsy sokafa amin'ny masonao ahitan'ilay izy fa ataony surprise le izy. Amboariny ao amin'ilay tontolo tsy ahitany masonao azy mba tonga anao tsy hitabataba. Fa raha mifony ianao dia misy zavatra marary eo e. Fanalana coach zany ilana anesthésie zany. Alléluia. Ho an'ny dokotera marary zany. Fosy Andriamanitra nampatoriany Adama. Fa raha tsy natory Adama tsy mivoaka Eva. Raha tsy maty Kristy tsy teraka amin'ny fiangonana. Nisy fiaretana tao no matoy izao anao. Zay ny antony mahatonga antsika manapahatsapana amin'ny fiorenantsika tsy avy amintsika fa avy amin'izay nataony ho antsika. Noho ny fitiavany mampijoro antsika ohatr'izao. Menao avy ianareo sa tsy mena? Zavatra nahavariana dia zao. Andriamanitra tsy nitsodrano any Adama. Vao vita Adama dia nitsodrano azy. Tsy nomen'Andriamanitra nitsodrano ho any Adama raha tsy vita aloha Eva. Misy zavatra zany tsy azonao mihitsy raha tsy manaiky ianao. Ny fahafenon'ilay fahatsarana eo amin'ny fiainanao ny amin'ny fisian'ilay olona izay nomen'Andriamanitra anao eo akaikinao. Vita Eva, fosy Andriamanitra hoe tsofina rano amin'izay nareo miamaro miabe tsara. Satria misy tsodrano tsy mety ho anao rery zany. Andriamanitra dia namorona ny olona ao anatina fiainana tsy tia tena. Tsy tia tena. Tsy hoe ianao foana. Mila mianatra tsika. Rehefa tonga nofo ny olombelona ka miaina eto amin'ity tany ity dia manana natiora tia tena daholo.
nareo le miteny reny asa ty teny ianao izy miteny an'iny efa mihevitra azy fa teteny zany izy zako asanareo ve le zavatra tiako zaray donc tsy mila ampianarina amin'ity teny zany ianao ka eto zany tsisy resaka mihitsy ny hoe ampianatra anao hoe mila mahay ianao aloha mity ny tenanao non Andriamanitra miteny hoe zay tia tena tsy tian'Andriamanitra ny fitiavan-tena fitiavanao tenanao tsy mila ianarana fa ny zavatra mila ianaranao ny fahaizanao mity ny hafa tahak'izay fanananao ao anatinao ny fitiavanao ny tenanao dia zay mahatonga tsisy ny teny hoe tiavany namanao tahaka ny tenanao aoa zavatra tian'Andriamanitra ho fantatra zany dia zao anatintsika hoe ninona zavatra etra tiany devoly atao amin'ny fanakorontanana eo amin'ny fiainana ny fototra mampiorina ny tokantrano dia ny fahafahatsika miverina amin'Andriamanitra foana io le point anakefatra vonontany saiko teo voalohany mila mitovy ny vision ny zavatra hitanao mifandraika amin'ny zavatra nataon'Andriamanitra faharoa tsy feno ny fipetra-pitovina amin'Andriamanitra raha tsy teo eva fahatelo tsy afaka manao ninninona avy amin'ny tenan'irery Adama fa ny fanampiany Eva no mahatonga azy afaka hitombo afaka hanana taranaka afaka hanjaka hanompo hanapaka sy nrehetrarehetra fa efatra dia tadidio tsy ny safidinao mijery ny tian'Andriamanitra no hahatonga ny fiainanao andeha araka ny tokony ho izy fa ny fanekenao hodinian'Andriamanitra ny masosika mety mitaka antsika ny amin'ny zavatra ivelany fa tsy afaka hiantoka le fahatsarana ao anaty hampandroso le fiainana iarahantsika amin'Andriamanitra avy amin'izay mety ho safidy diso ny raisitsika satria raha isika no hijery zay tiatsika dia mety hifanena amin'le toetra na biby ao anatin'ny olona tsy an'Andriamanitra reny zay no mahatsara amin'ny fiainam-bavaka aloha manokafan'Andriamanitra ny ao anatin'ny fonao hifankahita amin'izay tokony ho tena anjara avy amin'Andriamanitra ho anao zay mahatonga Paoly miteny aza manan-kitondra zoga tsy zaka raka izy ozy izy fa alao zany ny mpenakavy samy mpenakavy ny finoana ihany raha mbola misy azo atao raha jerijery zany tsy any amin'ny boaty fa amin'ny sekoly ohatra ny any amin'ny fanatrehan'Andriamanitra dia zay hoentina mambavaka hoeto mambavaka koa fa tsy hoe tonga dia miazakazaka ohatry ny any amin'ny boaty ihany mianao tsara ve nareo zay le izy mila mijorontsika miteny velona mba hatonga atsika tsy voafitaky ny menarana satria ny olona azo ny menarana fitana dia zay olona tsy mijoro amin'ny tenin'Andriamanitra satria rehefa tsy ampy révélation ianao dia ay menarana mampiresaka mitondra révélation diso ampidirana ny heviny ary io mbola fiady ny menarana mandrakandroany betsaka ny any olona voafitaky ny devoly amin'ny teny diso le ten'Andriamanitra ihany ny ampiasainy fa ny façonany mahay ten'Andriamanitra ny devoly ngata Jesosy nalaina fananga tsy hitanareo fa voasoratra hoe izy koa manome voasoratra hoe koa ny devoly koa mba mamaly izy nilaza fa izy andidiny anjeliny aminao mba tsy ho tafotohana amin'ny vata azonareo ve nipetraka ainy ny salamo izy mpidera tao aloha ny hovadika mahay salamo tsara izy fa le salamony fotsiny tsy mahasalama tsy mahasalama amin'ny fiainanao le salamo satria eo amin'ny nofo ihany ahatanteraka an'le objectifany izy tsy inona mitady fiankofana izy eny mitady fiankofana fa tsy mendrika ankofany zay le izy ary io fiankofana marina tsy tanteraka eo ny tadiavin'ny devoly eo amin'ny fiainan'ny zanak'Andriamanitra mba hiodina ny fiankofanao tsy ho pura amin'Andriamanitra ntsony zay fony io ary mandrakitiny ianao dia mbola io fiadiny anova fiankofana ho amin'ny mamona ka mba hitanareo le ohatra omaly ny entin'ny Sokraty teto le hoe zao olona ny foroniko azy ao walo vao fiderana any Jesosy aloha tsika zany mila mihaino tsara raha vao tsy mihaino tsika dia lasa ampidiriny devoly hoe efa vita mariasy nareo amin'io tena inona ampidirina atin'ny sainao ozy izy rehefa avy eo girafy io matoa vita mariasy zany efa evy io fa tsy girafa ntsony
tsy sirika eo amin'ny fisarahana tsony. Dia zao lasa mitady fahafinaretana ivelan'le fanomezan'Andriamanitra mahafinaritra. Zay ny mahafahotanan'le izy. Alohan'ny hidiranao ianao, tsy avelan'Andriamanitra iray fandriana ny mpisipa. Fa raha vao mivady dia tsy mahazo misara-pandriana. Zany hoe le zavatra anankiray atao amin'ny fotoanany, ny tianao atao melohan'ny fotoana. Problemana fotoana tsy voafemy mahatonga an'le ota. Tsy ny fiarahanao amin'le olona tianao no ratsy, fa ny fandehananao amin'le izy tsy ara-potoana ny mamofady. Eo mason'Andriamanitra. Tsy azo atao. Dia jereo ny zavatra mitranga. Eo foana zany dia volony milalao r'Andriamanitra miteny hoe ty vao mety dia etony tsy mety. Miady mihitsy izy mba hahatonga ny fiakofanao. Tsy fanaraka amin'ny zavatra lazain'Andriamanitra. Dia zay natao hoe fakapana. Ary eo amin'ny nofo izy mitondra anao midina hitady fahafinaretana hafa ankoatran'ny eo an-tranonao. Dia nefa mahagaga. Fa raha vao tsy mitandrina ianao dia zao tonga amin'izay ny fotoana. Any anatin'ilay fotoana fanambadiana iny ka misy zavatra tsy mifanaraka amin'ny eritreretin'ny saina. Tonga dia zao isarao efa tsy maninona fa mbola tsy izy io zany matombo loatra zao ianao. Zay amin'izay le bitsiky miteny izy ohatrany tamin'ny Eva ihany. Ho any ty fa tsy ho fatsy ianao raha mihinana an'io. Ohatr'izay foana ilay izy. Divorce, korotana. Dia raha vao ianao zany ohatrany hoe mijaly ao anatin'ilay tokantrano ohatrany hoe mamaimay kely ilay izy satria somary mafimafy kely ilay ataky. Tsy mpanatrika sekoly rahateo, efa hoetiketiny tena hoe tsy tia teny fahamarina satria le fo zany mora mivonto. Manina le fo? Mora mivonto, tezitra, hoetiketiny. Azonareo ny kampany? Le mora mafanafana, tsy te hihain'ny fahamarina tsony raha vao manomboka ataony mangidy hitsofina. Zay le mahatonga amin'ny Paoly miteny hoe angidy hitsofina izy. Avilin' Jesosy le ny devoly azafady le sofina. Tsy hiainy zay zavatra lazain'Andriamanitra. Fa manomboka ampidiriny amin'izay le hevitra. Io zany raha vao vita ny mampisaraka anao amin'Andriamanitra sy ny teniny. Dia eo amin'izay ianao no ampidiriny le hevitra. Iny amin'izay le hevitra rehefa avy eo, elao. Na rehefa avy eo rehefa mitaraina, tsy any amin'ny Baiboly intsony, rehefa tsy any amin'ny Baiboly ianao tsy maintsy mitady hitarainana. Dia tonga any amin'ny ray aman-dreny amin'izay. Dada, tena tsy mety mihitsy zavatra zao ny ianao koa tokantrano. Mody. Adinonao le tenin'Andriamanitra hoe zay nakamba an'Andriamanitra dia adverseran'iza zany le mpampisaraka. Adverseran'Andriamanitra. Dia ianao zany raha mahalala nefa ianao tokantrano mahafantatra fa ny tokantrano tsy hevitra dada sy neny. Fa Andriamanitra nandinika ny Adama hoe tsy tsara raha irery izy. Tokony eo amin'Andriamanitra ianao ny andohalika dia ny amin'ny ray aman-dreny conseil hafa ny meny devoly avy any. Raha vao miova lalana fotsiny fa tsy direct tany amin'ny Jesosy. Dia eo amin'izay ny problème anomboka kahala amin'ny vadinao amin'izay ny ray aman-dreninao. Tena tsy lasa mihitsy. Zalo tsy tia an'io e. Zanako nataony ohatr'izao. Dia normal zany. Normal zany amin'ny olona rehetra satria izay manana fo rehetra tiany zanany dia marary raha ohatra ka atao tsy aradrariny ny zavatra rehetra ao an-trano. Kanefa amin'Andriamanitra tsy raison zany. Tsy manana ny marina ianao fa any amin'Andriamanitra reto no foritra. Satria lasa lalana amin'izay iforetanao sy nakekezanao bebe kokoa an'Andriamanitra. Fisiany zavatra tsy mety ao anatin'ny tokantrano fa tsy solution mandrakizay ny fisarahana. Misy olona eto tahin'Andriamanitra ianao androany. Andriamanitra misaina fahavokarana matoa izy namenao mariazy. Fa tsy hoe mila vavaka ianao vao mety zany. Misy zavatra tsy mila entina mambavaka fa tsodrano mipetraka. Tonga dia mila inonao fa tsy maintsy mitranga matoa no meny ianao. Noho izany eto androany maraina tsisy toerana ho an'ny olona matahotra ny tsy teraka izany nefa manambady. Le tsodrano fotsiny dia amaly ianao. Mety taraiky le izy fa minofa homeny ianao. Mety mbola tsy amin'ilay fotoananao le izy fa Andriamanitra efa manomana an'izany anao satria efa nitsodrano anao izy hoe manana dia homeny ianao. Tsy mahareteka ao an'Andriamanitra. Tsy mahareteka ao an'Andriamanitra. Lôjika izany. Misy zavatra tsy mila hoentina mambavaka fa tonga dia lôjika sy mety rehefa Andriamanitra no niteny an'ilay izy. Mila miditra fotsiny tsika eo anatin'ilay izy. Alleluia. Tsika ane zany raha marina tsy hoe manorina tokantrano satria te hanambady. Tsy izay ilay izy. Ny antony tokantrano
tsy noho ny fitiavantsika anambady zay mahatonga anankizy vavy nankizy lahy be dehibe mety diso fomba fijery efa tokony anambady am'izay efa tonga am'izay efa taona tokony anambady am'izay tokony anambady am'izay tokantrano fampitoerana an' Jesosy fampitoerana an' Jesosy ho ivo le izy ao am'le programa n'Andriamanitra rehefa mitondra mbavaka tsara ianao ka mitoetra amin'ny sitrapon'Andriamanitra tsy tokony nisy fanahy maimaiky zany ao anatinao fa matetika rehefa tsy ampivavaka ianao vao maimaiky aza maiky aza taitra fa tsy ho tary zany ianao jereo misy zavatra namen'Andriamanitra ny Damaseva dia namaly tany amin'ny taranany tsy mila letiny amam-bavaka velominy fotsiny fahatokianao amin'izay nolazain'Andriamanitra taminao dia mitoera ao anatina révélation tsara fa ianao natao hanapaka natao hahery natao hanjaka natao hahita ny voninahitr'Andriamanitra koa amen zavatra nataony devoly voalohany teto ambonin'ny tany ny tafiany devoly voalohany tsy ny fahasalaman'ny olona tsy hoe nataony narary ny olona fa tokantrano ny tafiany devoly voalohany jereo Genesis 3 tokantrano ny tafiany devoly voalohany dia rehefa tonga indray Jesosy tokantrano nanaovany mirakla voalohany zany hoe Andriamanitra nanomboka teo amin'ilay faharavana tiany devolopitehana zany alleluia noho izany aza matahotra ianao fa efa ny contrôle Andriamanitra raha vao ao Jesosy mety ny zavatra rehetra avereny raha vao ao Jesosy dia mety ny zavatra rehetra ka ny vahaolana faratapony indrindra eo amin'ny sekoly ny fiainana ao atokantrano le izy fiainatokantranonao ny fiainatokantranonao Genesis 3 ny 9 ka hatramin'ny 9 Genesis 3 ny 5e point farany ny 9 ka hatramin'ny 7 hozy izy ny tenin'Andriamanitra ary hitan-dra vehivavy fa tsara ho fihinana ny azo sady mahafinaritra ny maso ary azo mahatsiriritra mampahendry dia nantaza ny vony ka nihinanany ary nomeny koa mivadiny ka dia nihinana izy dia nahiratra ny mason'izy mivady ka fantany fa mitanjaka izy ary nanjaitra ravinaviavy izy ka natao sikina ho azy jereo ny zavatra nitranga teo ny 9 jerentsika vetivety eo amin'ny 9 ary hitan-dra vehivavy fa tsara eva rery nihinana mafinaritra vao nihinana eva tsisy nihinana tranga nohanina le hazo mbola tsisy nihinana-tranga teo amin'ny fiainan'olombelona fa vao nomeny Adama vao niarany sokatra amin'ny mason'izy mivady jereo tsara io vakio amin'ny 9 ane jerentsika dia nahiratra ny masona vao nameny ny vadiny vao nahiratra ny mason'izy mivady ka fatany fa mitanjaka izy tsy nisy fiatraikany teo amin'ny olona raha eva rery ny nihinana fa vao niampita tao amin'ny Adama vao nisokatra amin'ny mason'izy mivady nahita fa nitanjaka izy inona ny tia baiboly ho tenenina amin'izany tia baiboly ho tenenina amin'izany dia zao ny télécommande pisokafa ny eva dia tsy ao aminy fa tao amin'izay sorsa na loharano nipoirany dia Adama zay ny masarobidy ny tsy fisitahanao na felanao amin'ny loharano satria misy ampahampiainana tsy napetrak'Andriamanitra ao anatin'ny fizaka-tenanao fa nakinin'Andriamanitra amin'izay loharano nipoiranao ina le loharano nipoirana misy miteny zao hoe ray aman-dreny tsy zay le zavatra tiany tompo tenenina eto eva avy ao amin'ny Adama nakanakôty nofo tongolona atao hoe vehivavy ao noho izany ny fiainany eva mifamatotra amin'ny Adama zay ny natonga ny Adama sondritory vao nisy eva natonga ny Kristy maty vao teraka amin'ny fiangonana dia noho amin'izay le fipetraka le izy eva raha tafasaraka amin'ny Adama dia tsy mahay manao na inona na inona fa tsy maintsy mila koro amin'ny Adama izy vao réalisen'Andriamanitra zay vao tanteran'Andriamanitra zay vinavina ao anatiny ninana izy nanapa-kevitra nohaniny le hazo falalantsara sy ny ratsy fa tsy nisy fiatraikany taminy fa vao nomeny Adama nihiratra ny masony ny télécommande pahiratany masony tsy avy amin'ny fihinanany manokana fa avy amin'ny fanomezany any Adama zavatra azonareo fa fipetraka le izy
noho izany zavatra sarobidy ho anao lehilahy mijoro sy manaiky ho sakrifisy ampijoro sy ampiorona ny tokantranonao ifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Satria misy zavatra tsy voazo ny vadinao amin'ny kiosony lohalika fa hitehirizany azy amin'ny fijoroanao. Misy olona eto tena, misy olona ve ato an-trano tena tokony azonao ve zany zavatra zany? Révélation matota be ny izany. Amen sa tsy amen? Dia hitanareo ohatra ny tany io. Ny tany tsy mahalala fa nisy hazo tao aminy. Fosy Andriamanitra, oka ny hazo rehetra izy voaka avy ao amin'ny tany. Ny tany zany ny loharanon'ny hazo. Zay mahatonga ny hazo raha vao sarana amin'ny tany dia malaso. Dia Andriamanitra koa rehefa namorona ny hazan-drano dia izy oka ny rano, amoaka ny hazan-drano ao aminy. Zany hoe raha tsy nisy rano tsy misy hazan-drano. Dia zay mahatonga ny hazan-drano raha vao misaraka amin'ny rano dia maty. Dia Andriamanitra nidina ny sofina teo amin'ny vovoka nampisy ny olona. Dia ny dikan'izay tsy nisy olona raha tsy teo Andriamanitra. Zay mahatonga anao raha vao tafasaraka amin'Andriamanitra dia tsy mahay manao na inona na inona. Dia hitanareo ilay izy mianga misy zavatra zany ifandraisanao amin'ilay source na ilay loharano napetraka Andriamanitra teo amin'ny fiainanao. Noho izany mila mitandrina ianao amin'ny karazana fijoroana sy fanao ao amin'ny fiainana tokantranonao io mba hahafahan'Andriamanitra tena hoe mitany io tokantrano sy miasa amin'ny fiainana tokantrano ny ankoatr'izay ho entina mambavaka. Hozy Jesosy tsy teraka ny fiangonana raha tsy teo fanoloran-tenany tamin'ny fahafatesany. Dia zay mahatonga azy milaza amin'ny Jaona 15:5 raha tafasaraka amiko ianareo dia tsy mahay manao na inona na inona. Fa raha vao miray amiko eo ka mitetra anatinareo ny teniko dia angatao zay tianareo na inona na inona fa maninona ho tonga aminareo ilay izy. Amen. Amen. Ka isika dia en couple amin'ny Jesosy. Hitantsika taminy hoe tamin'ny Jesosy teto ambonin'ny tany tsy nanaiky an'i Jesosy tanteraka zany ny mpianany. Hitantsika Jodasy namatika azy, Petera nanda azy. Ary be dia be ny apôstôly nanaraka azy 12 lahy, tsy nino azy aloha raha tsy nahita fahagagana. Jaona 2:20. Ary taony rehefa novainy ho tonga divainy rano, voanino azy ny mpianany. Voanino azy ny mpianany. Dia tritin'ireo zany miaraka fotsiny manao amen fa tsisy mino azy na ray ary. Fa tamin'ny fotoana zany nataon'i Jesosy tao Kana Galilea voaloham-pamantarana ka naseho ny voninahiny ary nino azy ny mpianany. Teo zany voanino ny mpianatra. Fa nanaraka fotsiny ny mpianatra fa tsisy ninona dia ray azy raha tsy mivadika ho divay aloha ny rano. Tena zany mampalahelo. Mila fantatsika tsara fa taloha nahafatesan'i Jesosy dia mbola tsy nisy fiangonana. Noho izany tsy mbola nisy ny vadin' Jesosy satria mbola tsy teraka ny fiangonana raha tsy maty aloha Jesosy. Raha tsy maty Jesosy dia tsy teraka ny fiangonana. Tahaka izany koa raha tsy mbola sondritory Adama dia tsy nisy Eva. Raha lehilahy raha toa ka mbola tsy mety tsara eo amin'ny nofo isika dia tsy ho vita mihitsy ilay vady sahaza tsara ho antsika. Ny atao hoe vady manaiky dia izay voavolavolan'Andriamanitra tao amin'ny torimasonao. Torimasom-bavaka io. Noho izany mila mivavaka isika mba hahafahan'izy ireo tena hoe mijoro tsara satria izy ireo no atao hoe kofe manara-pandraitsa. Mahatonga azy zany tsy manaiky dia satria misy zavatra ampahany mbola tsy maty ao anatinao. Mila mianatra isika manaiky ho faty. Tsy hita loatra ny zavatra mety hoe mbola namboaran'Andriamanitra amin'ny vadinao. Satria matoa ianao natory. Vao namboarina izy, misy zavatra tsy tian'Andriamanitra ho hitanao eo ampanamboarana azy. Mahavariny dia zao. Misy olona ilay mampirafy ireny tsy hita ny vadiny dia mbola mifankatia be izy amin'ny vady fa vao hita an'ilay vadiny hoe nisy ilay tsy tiako tsony tena. Hitanareo misy zavatra indraindray tsy mila hitanao na modinao fanina satria sondritory lalina ianao mba ahafahan'Andriamanitra mihafa mamolavola azy. Misy olona eto androany hitanao manokana Andriamanitra. Hitanao manokana Andriamanitra. Mila miaintsika ao anatin'ilay izy. Ny zavatra tsara dia zao. Raha tsy nahasondritory ny Adama Andriamanitra dia tsy nisy Eva. Raha tsy maty sy nitsangany Jesosy dia tsy nisy fiangonana. Manolotra ny ainy hamonjy
ao ambadika le fanolorana tena ho an'ny fiangonana mihitsy io. Tsika rehetra izay nandrain' Jesosy dia manana zany didy zany, mivavaka ao amin'ny manodidina antsika, mivavaka ao amin'ny vaditsika, na lahy na vavy. Satria eto tsika tsy hoe mifanampimy vehivavy tsony. Ny important fa fiangonana zao dia olona mahaleo eo teny eo anatrehan'Andriamanitra, satria nomeny Saint Esprit manokana koa ianao tahaka izay nanomezan'ny vadinao. Ny mpanampy antsika izao tsy vavy tsony na lahy fa mifanamasina. Zany hoe efa niraisin'Andriamanitra ny fipetrana andavany Eva anampy any Adama rehefa niodina izy, niraisin'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny fanamasina nataony ao anatin'ny olona. Noho izany izay mandre rehetra tsy hoe miandry lahy na miandry vavy. Raisiny andraikitra. Ho anao koa ilay izy. Na vavy na lahy mila sondritory, mila mivavaka, mila mazoto ianao mandohalika mba hahafahan'ny tokantranonao miaina sy misitraka ny fitahian'Andriamanitra amin'izay. Rehefa nanolotra ny ainy Jesosy tsy atery fa safidy ilay izy. Zay no nanolorany azy teny ho faty. Dikan'izay ny tenan'i Jesosy dia isika androany noho ny faneken'i Jesosy hanolotra ny teniny antsika ho maly. Raha maty ny loha dia tsy velona ny vatana. Noho izany tsy mahazo misaraka ny vatana sy ny loha. Ny mahatonga anao nandre mahatsiaro tena hoe miaina ao anaty fahafatesana satria tafasaraka tamin'ny Jesosy ianao. Fa raha vao mirain'i Jesosy ianao dia misitraka ny herin'ny fitsanganany tamin'ny maty. Tsy maharety eka ho an'Andriamanitra. Raha mbola velona ao amin'ny nofo dia mila manaiky aloha hiala eo amin'ny nofo mba hahafahan'ny fanahy mamelona antsika amin'ny fitiavany. Dia ho afaka ianao amin'ilay fitiavana tombony manokana tsy marina io ao tokantrano. Io ny fitiavan-tena. Matahotra ianao sao dia ho ararotina. Efa 4 taona nareo mivady miaraka dia ianao mbola matahotra foana no ararotin'ny vadinao. Eo an-trano ianao zany dia misy fotoana kôdikôdy. Asiana kôdy ny telefona. Reraka amin'izany tsika. Tsisy fotoana mihitsy. Nefa ianao amin'io zany tonga ihany anatr'Andriamanitra mba ataovy mandroso ny fiainako Andriamanitra. Mila ny tananao le vesatra be miafinao an-damosinao tian'Andriamanitra ny tsiny anao tsy elanao mihitsy. Fa Andriamanitra ny terenao ampandroso anao ao anaty faratsiana. Tsy mety. Rehefa tsy mety dia tsy mety. Mila maty tsika amina karazana toetra misimisy. Inona ny ianao ve le mety hoe girafa namindrana fo? Fa natao hoe nety naka girafa Andriamanitra fa tsy nalainy le taolana sy liana dia nalainy aloha le girafa namboariny mba ho tonga eva. Azonareo ve ny tiako tenenina? Mila maty tsara ianao miavonavona. Mila maty ianao fialonana. Misy olona rehefa mialina na vadiny ary elonany. Tena zavatra misy zany Rehefa ohatra ka mandehandeha ao an-trano dia le vadiny nefa zavatra ho an'izy menakavy eo ihany ny asaleraka. Dia raha vao mandeha loatra ny asa ka na samy miasa ary izy hoe ny anao oatra mandeha loatra noho ny dia le vadiny ihany ny elonana. Ka ny fielonana fanaly izy. Ianao zany mila maty amin'ny fielonana. Raha mbola zavatra ny tany no mampialina anao dia mbola eto tany ihany mifonao, misy zavatra mampiraikitra anao amin'ny tany. Mora tezitra be lolo-po, mora mankahala. Aleo tsika maty amin'ireo toetra ireo mba ho velon'Andriamanitra ny voninahiny. Ary io no lazaiko matetika rehefa zavatra entina mambavaka inona entina vitan'ny olona miteny amin'ny ota ivelany. Tena mambavaka mba eto mambavaka paster fa manino. Nitsangajanga vitanao miteny hoe mila délivrena fitsangatsangana ianao. Mila délivrena ianao mialatra. Mamitaka misoloky vitanao miteny an'izany vita. Fa raha vao tonga eo amin'ilay point anankiray hoe mialina ohatra nafy be zany ny teny an'ilay tena mbola misy zavatra tiako fa inona le hoentina mambavaka ohatra mialina tsisy an'izany fa ny olona foana nolazaina hoe zay mahatonga raha vao ny olona manao an'izay tena ny any tena tsy zakako misy le anako mialina izy mihitsy ny tena be fialonana. Dia matetika tsika rehefa mitondra ny anina antsika eo anatren'Andriamanitra akambantsika fa ho be daholo. Zay mantsy Andriamanitra, zay ianao aloha tsy zay. Ohatra hoe ataontsika excuse Andriamanitra zany tena mila hoe resy lahritsika tsy tiako tsony ty Andriamanitra ty zavatra ty tena tsy tiako fetiketo anatrenao, tena mila fanafahana amin'ity zavatra ty Andriamanitra. Dia ianao mihitsy mitondra ny tenanao eo anatreny. Mila mianatra ianao tsotra, mahitsy, marina eo anatreny fa matoa mbola meny fofonaina aloha ianao, mbola te halanenina Andriamanitra satria fantany hoe mbola afaka ho afaka ihany ianao io. Mila miala ianao amin'ny fahasiahana. Mila miala ianao amin'ilay tsy fanekena amin'ny vadinao. Aza velo eo amin'ny nofo. Aza velo hoe terena be anao vao hiaina an'izany. Mila tian'i Jesosy fotsiny, manaiky azy dia miasa izy.
aza vela hoe mariny zany tenen'ny pastery zany tena mariny zany nefa tsy hainanao akory. Mila mianatra tsika manaiky an'Andriamanitra amin'ny fotsika. Tsy afaka nihinana ny nofony sy sotro ny rano zany tsika raha tsy maty Jesosy aloha. Rehefa maty izy vao azo hohanina. Fa raha ohatra izy ka velona no hohaninao mikika be izy, way! Le fiainanao amin'ny nofony, istatsika aoriana amin'ny fahafatesany, tsy mahareteka ao an'Andriamanitra. Tsy mahareteka ao an'Andriamanitra. Dia mila zany ianao fantatra hoe tsy zavatra azo ny hafa sitrana ao anatinao raha tsy maty koa ianao. Mila maty eo amin'ny nofontsika. Zay vao modely anaraka ny fisian'i Jesosy eo amin'ny fiainantsika ny manodidina antsika. Alleluia. Rehefa vita amin'izay Eva, dia nomeny Adama anarana ohatry ny biby rehetra tao amin'ny saha izy. Hoe Eva no anarany satria avy aminy nakana azy. Izy zany Adama vavy feno voninahitra tao amin'ny lapa. Hitantsika tsirairay avy Andriamanitra. Reo le teboka dimy. Le teboka dimy momba ny fiainana tamin'Andriamanitra namorona ny olona. Zay le teboka dimy. Dia jereo afaka mandray lesona avy amin'izay tsika. Mody any an-trano amin'izay ianao rehefa avy eo. Atao vita manodidina anao hoe feno Andriamanitra ianao. Amen. Tonga ao ianao dia olona tsara fanahy, mateo tia, be fitiavana, tia famindrapo, tia mizara fiainana amin'ny manodidina, mampatsiaro ny sitrapon'Andriamanitra, mijoro vavolombelon'ny teniny, olona feno fifaliana. Alleluia. Alleluia. Zany tenena akaikinao zany ianao zany hoe tsy voafaritry ny zavatra hita maso tsony le fahatsapahana ao anaty, fa fahatsapahana feno Andriamanitra. Manana fahatokina satria hoentin'ny safidin'Andriamanitra ianao fa tsy hoentin'ny safidin'ny nofo tsony. Efa maty eo amin'ny tena. Marina sa tsy marina? Hitantsika tsiray avy Andriamanitra. Amen. Mitsangana amin'ny toerana misy ianao ataontsika hivavaka amin'ny tompo ary. Saotra ny tompony amin'izany teny zany. Dia ka sitraka ianao zay Andriamanitra. Teboka kely anankidimy ireo. Kanefa tena feno fiainana ao anay. Ny marina tsy ny aretina no mafy be, tsy ny fanoherana, tsy hay atao intsony, tsy ny zavatra mitranga manakorotana ny sainay, fa zay mihitsy ny tianao Andriamanitra, tena andam-piainana miaraka aminao, iombona tanteraka aminao, ijoro amin'ny sitraponao, andeharaka ny teninao, hiaina ny fahatahorana anao. Fa vahinao amin'Andriamanitra, zay zavatra mbola tsapanao amin'ny fiainanao hoe tia le zavatra mbola hiainako atsafidy. Ansirako anao Andriamanitra, indraindray mifieritreretako mora maloto, fisainako mora misaina zavatra tsy mety foana isan'andro, mbola tsy tena feno fanan'Andriamanitra ianao raha mbola miaina ohatr'izany. Aoko voatahiry amin'ny fahadiovana ny fieritreretanao, mba ahafahanao mandeha lavitra miaraka amin'Andriamanitra, ho feno fahadiovampo, famelan-keloka, feno fitiavana azo zaraina foana satria namboarina sy ny volavolain'Andriamanitra hitovy endrika aminy. Angatao androany maraina ny fanan'Andriamanitra ameno anao amin'ny fiadanana. Asan-drato izay vavak'izay. Feno hoe fanahy masina. Amboarina eto anaty kiray manontolo. Atao fitateraka amin'ny sitraponao sy ny programanao ny fisiko. Farana ny zavatra rehetra sy ny fanoherana rehetra fantatra. Fefa tanteraka androany maraina ny fanovana izany ho tonga vavolombelona tsara lavitra androany. Satria rehefa ianao miasa tsy misy masakana ary tsy misy marombaka amin'ny tananao zany mandrakizay. Fantatro amin'izao fotoana itenenako izao fa hiasa Andriamanitra. Hikasika fiainan'ololeto izy, hanasitrana ny marary izy, anisany nandrahana azy ny fanasitranana, ny fampahiratana ny jamba, fampahirezana ny ampahoriana. Efa asan'i Jesosy nandrahana azy zany. Fa ny antony aloha atao voapirofo fa maty ao antsika izy, mba ahafahantsika velona ao aminy. Ary isika koa mila maty eo amin'ny nofo mba ahafahan'ny sitrapon'ny velona eo amin'ny fiainantsika. Asan-draso izay vavak'izay, ataovy mirehitra ao anatinao ny fahafahanao miaina, ny fahaveloman'i Kristy ao anatinao. Mihoatra lavitra ny mbola fahavelomanao ao anatin'ny tenanao. Tsy ny filanao no natao hitondranao, fa Kristy velona ao anatinao. Adinoy ny sakana, adinoy ny olana. Mirehitra ao amin'Andriamanitra androany maraina. Mirehitra ao amin'ny fanahy masina androany maraina. Angatao amin'ny fanahy masina menanao androany maraina. Amin'ny anaran'i Jesosy. Aoko feno herin'Andriamanitra ianao. Aoko feno fahatsaran'Andriamanitra ianao. Aoko feno voninahitra Andriamanitra ianao. Aoka tsy ianao intsony no hita fa Kristy no hita ao anatinao. Aoka ho an'Andriamanitra ianao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta. Anao zay Jesosy. Anao zay mandrakizay. Anao zay eo amin'ny fiainanay. Nyhetsika ny fijerinay, ny fisainanay. Aitsy zay ao anatina segondra anankiray, anona fahatsapahan-tena foana hoe tena tsy izy zany Andriamanitra, zany ataoko zany. Zany eo amin'ny fisainako zany tena tsy izy fa esory vonjeo Andriamanitra.
ohatr'izany Andriamanitra ny tianao hitondrana ny fiainanay isan'andro, iaino anatina fahatsapahan-tena, iaina ny sitraponao, ohatry ny tery ny fiheveran'ny olona n'izany fomba fiainana zany, fa zany mihitsy nefa ny tena kanto indrindra aminao, satria talohan'ny elanao teto an-tany ny tenao miambena ianareo, miambena ny dikan'izay mananantoko izay afaka hijery an-tsafidy ireo zavatra tsy mety rehetra mifamaofao amin'ny fiainanay, mafany mamantatra ny reny ho fandriky idaraboanay sanatria amin'ny fanasana ny fakam-panasy ny faratsiny rehetra ataon'ny satana. Tsy ambiny ny fiainanay reny Andriamanitra, izay kosa hijery mandrakariva ny fahatsaranao ary hijoro amin'ny sitraponao mandrakizay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Mazoa toerana vetivety no fanaritsika eo an'Andriamanitra. Soran'Andriamanitra fandroany hariva no azontsika ny fahazondalana, anangana ny taratasy-pahazondalana zany ny permis ahafahantsika manangana ny tamboatsika eny bypass ho an'ny centre manokana. Raha misy moa olona manana fanomezam-pahasoavana miasa any amin'ny domaine ohatrohatr'izany, tena hoe miasa ianao afaka manafaingana ny taratasy dia manantona ny tonton marque sy tatinano, dia zareo mikarakara an'ilay taratasy. Tena fanolora tena be ny izy mivady, asa be no mivezivezy zany, tena tsy andraisany zany na ny ariary azy fa fitiavany an'Andriamanitra. Dia pastera izy tena niavitan'io aingany no anatin'ny fonay mba hahafahany hoe ny zanak'Andriamanitra sy ny mpiara-manompo hoe anana an'izay le toerana sy fivoriany zay dia tena mifondo zareo mihitsy nanoloran'ny tena ho an'izany. Tena latsaka kely mihitsy ny ranomasoko ny amin'ny fitiavan'ny olona an'Andriamanitra. Amen. Dia tsika rehetra samy mba manao izay azontsika atao amin'ny fanatanterana sy fanatotosana zany asa zany. Mino fa efa manomboka rapitso zany dia efa mangady fototra ny tambotsika, efa mitsangana ny tamboa hatrany amin'ny vavahady no fitaitsika izy io mba mihidy aloha le toerana. Dia amin'izay fotoan'izay afaka miasa tsara tsika ao anatin'le izy ampilaminana ho voninahitr'Andriamanitra. Ataovy amen moa e. Izy aloha ndray salahatra fa tena tokony hanomboka mihitsy koa le centre fotrany resahana foana. Alleluia. Miaraka mientantsika amin'ny fo eo am-panatanterana zany asa zany. Isorana ny hvkl-mission international ho antsika tsirairay avy izay mety hoe ao anatin'izany vision iraisana zany amin'ny fanatanterana an'izany asa zany. Tena tombontsoa izy. Lazaiko anareo fa tena tombontsoa. Tsy ny olona rehetra no men'Andriamanitra fafana afaka hanangana. Fa na Davida teo amin'ny toerany aza ny lavin'Andriamanitra nefa olona araka amin'ny fony. Ho sisy Solomona satria misondrany tananao. Fa rehefa mifonao le izy, dia zao izy Davida hoe za tsy mahazo manao fa zay zavatra rehetra azoko natao dia nanoanany ny Solomona daholo zanany. Dikan'izay Andriamanitra afaka hanakana ny tananao fa Andriamanitra tsy afaka hanakana ny fonao. Ka io na misy miteny aza manao vao mainao anao be mihitsy rehefa avy ao anatinao le izy. Zay le hoe vokatry ny fo. Tsika indray nefany aza manantena mihitsy hoe za anetana be. Efa lamaody manko ny fanetanana amin'izao fa za tsy anetana anao zany. Za ampifandrainao amin'Andriamanitra foana. Ny altarako tsy holotoko amin'ny vola. Vola ilaina fa tsy hoe tsy ilaina amin'ny fanompoana fa tsy holotoko amin'izany. Tiako ianao pura amin'ny fanoloran-tenanao amin'izay zavatra rehetra ataonao hifandraisanao amin'Andriamanitra. Motsy hoe zokrady omaly. Zay ozy izy tena gaga mihitsy fa taloha misy tena anisany nandona kely ny foko. Isaky misy ana dia hoe abana misy fahasairana satria misaina ho azy ao anatin'le hoe fahafahana manao zavatra amina vola. Fa vao miova le langazy hoe vola le izy dia mety afaka ihany indray dia tsaroky le za tena marina zany Jesosy. Zay le motivation zay. Dia mila mitodika tsara tsika mba apura ny fiakofantsika ho amin'Andriamanitra fa ny zavatra rehetra zay ataontsika ety ivelany dia ataontsika mpitiavana ho azy. Dia zao koa raha misy mena tombontsoa fa hahita soa nefa nitanao le olon-drahalahinao fa tena hoe sahirana dia mirombelona ianao nefa nomen'Andriamanitra an'izany dia fahadisoana hoanao koa zany mbola mamoana mampiasa midingana hafa koa zany. Menao tsara ve nareo? Fa raha misy nomena fahafahana afaka ifampitsimbona sy ifampijery dia ny samy zanak'Andriamanitra. Noho izany matonataon'Andriamanitra anaty arina ray tsika ho entin'i Jesosy mitsangatsangana eny an-danitra eny tsika. Alleluia! Ao anatina toe-po iraisana ao anatin'ny sitrapony zato isan-jato. Hitanao Andriamanitra. Tena ho ataontsika ny asa fanompoana arak'izay zavatra andran'Andriamanitra antsika sy mandresy lahatra antsika ao anaty satria tiantsika Jesosy. Mitsangana ary raisy mitsodrano avy. Hitanareo ny Jehovah ka hiaro anareo. Ampamirapiratra ny tavany aminareo nisy ka mindra fo aminareo. Ananatra ny tavany aminareo ny Jehovah ka amenareo fiadanana. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta. Amen. Zareo fahasoavana fa mifahasoavan'Andriamanitra amin'ny matoy izao fa mifahasoavan'Andriamanitra amin'ny matoy izao anareo. Amin'ny filazana kely rapitso alarobia dia sekoly fitahina sy fanambiana mpanahy amin'ny pasteur Jorabeaja no miaraka amintsika ao anatin'izany.
ny somariva etry am'sampokon'olona nalakely ary sabotsy maraina koa mbola etsy atranompokon'olona nalakely efa atsika indray aloha zany tranompokon'olo isorana ny tompo dia amin'ny alatsinainy azadino a fa misy mpampianatra vaovao eto latsinainy a io mpampianatra io dia tsy iza fa imanda torony ty rahalamanda indray zany no mizara teny fiainana etony latsinainy maraina ndao itetanina mafeo an'Andriamanitra zava-baovao be no zarainy eto amin'ny latsinainy a za mino fa tena metraka ny teny eo ambavany Andriamanitra alleluia dia ho tahiny tompontsika menakavy a ny amin'ireo fotoana rehetra zay afatsika manatanteraka izany azy zany samy ho tahin'Andriamanitra daholo eo